Miarahaba tsika vaoaka malagasy indray tafahoana androany lahady a. Araky mahazatra moa efa io ambony io a ny lohateny zavatra resahatsika de mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana sy mahakasika resaka mpitandro filaminana noho ny fisian'ilay kidnapping namoizanahin'olona 5 a tany Anjozorobe mantsy a no mahatonga ny zavatra ho resahana eto a sy hitondrana amin'ny fomba fijery sy ny fahitana ny zava-misy. Voalohany indrindra de miondrika mpanajana amin'ny alahelo lehibe miaraory amin'ireo fianakaviany zay namony ainy ny tenako ka mahakasika an'izay no hitondrako fanazavana fomba fijery satria mangotsika maro ny manontany tena, maro ny miteny rehefa misy tsangadravatra ohatran'izao hoe fatao inona foana reo mpitandro filaminana be da be reo, inona foana nataondreo hoe mandany volam-panjakana ao taty. Maro ny resakantsika hoe atao inona reo mpitandro filaminana reo, tsy mahavoafehiny zao, maro be. Tsy amena tsiny tsika raha manao zany resaka zany, tena tsy amena tsiny satria marina tokoa lay zavatra voalazanareo satria betsaka tokoa mpitandro filaminana eto Madagasikara ary Madagasikara tsy mana fahavalo hoe isy firenena nafika hoe occupé daholo ny miaramila polisy gendarme amin'ny sisy tany fa isa nafika tsika, tsy misy firenena miady a Madagasikara. Zany hoe tsy magaga atsika raha ohatra hoe tsy hitatsika hoe tsy voafehy ny fitandrona filaminana andrenivohitra na anambanivohitra satria raha araky ny isan'ny mpitandro filaminana eto Madagasikara zany a de tsy tokony hisy resaka tsy fandriam-pahalemana zany mihitsiny eto Madagasikara. Ka tsy amena tsiny isika vahoaka raha ohatra mametraka zay fanontaniana zay, fa zay mihitsy ny tondrako fanazavana eto satria misy zavatra tsy takatsitsika efa noresahako any izy ty taloha fa averiko resahana foana le izy. Voalohany indrindra de zao ny mariky misy zavatra telo a ny mariky ahafantarana ny firenena tsy mandroso sy firenena mahantra. Reto daholo reo marika ny firenena telo, marika telo a zay firenena tsy mandroso sy mahantra zay. Voalohany indrindra rehefa ny firenena miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana mandavan-taona dia firenena tsy mandroso sy tsy mahantra izy zay. Rehefa ny firenena be mpivarotra amoron-dalana, be mpivarotra gauche à droite dia mariky ny firenena tsy mandroso sy mariky ny firenena mahantra zany. Rehefa ny firenena fahatelo a no be fety a tia manala anazy ny vahoaka anaty, fety gauche à droite, fety atsimo, fety avaratra, lanonana foana gauche à droite, fenipaka foana ny trano bara sy ny alina, mariky ny firenena tsy mandroso miaraky ny firenena mahantra izany. Iverenako amin'ilay ataoko amin'ilay farany teo, voalaza farany teo hoe fety foana satria inona ny antony, misy fotoana lay vahoaka ao anatin'ny firenena hamondrena fety gauche à droite sy anaovana fety gauche à droite, manana fotoana lehibe lava be izy amin'ny fety isan'andro na isan'andro lay fety satria tsy misy asa atao. Azonareo tsara zany, zay ray voalohany. Faharoa amin'ny resaka ara-barotra satria samy mitady tombony aby kelikely de iny no tsy fisiana asa ihany koa de farany lasa manao asa tena madinidinika azahoana hitadiavana sakafo androany lay vahoaka manontolo. Azonareo tsara zany. Fahatelo amin'ny mariky ny tsy fandriam-pahalemana moa de mazava ho azy hoe lasa ny tsy mahavoafehy tena, tsy mahavoafehy eritseritra de lasa manao asa ratsy, manao dahalo, mamono olona manafika, manao kidnapping gauche à droite, mariky ny tsy fananana asa ihany koa izany. Fa amin'ny resaka mpitandro filaminana zay metratrika fanontaniana no tena asongatoko eto amin'ny zavatra resahako eto androany. Enohy tsara ny fanazavako, mametraka an'ireo fanontaniana reo tsika de ny zavatra tiako hazavaina aminareo de zao amin'ny resaka tsy fananana asa. Raha ny asa ataonao, raha ianao manao asa anankiray de voalohany
Atateranao somatsara io asa ataonao io avitanao atsakany sy andavan'io asa ataonao io de voalohany fitiavanao n'lay asanao. Raha tianao lay asanao de vitanao ara-dalàna eo. Raha tena safidinao ny anao n'io asanao io de vitanao ara-dalàna, tsisy tomika io satria tianao lay asa safidinao. Zavatsara zay. Ny zava-misy nefa de zao, maro tsika malagasy mpianatry ny tanora mikofokofoka mianatra mafy, sasany miananao gestion, mba ho directeurna société sy ho comptable ny société lehibe, manao gestion fomba fitantanana mba hananganany orinasa ho antenany. Zany tanjona mpianatra mandalo am'ireny resaka gestion reny. Inona ny zava-misy nefa vita amin'ny fianarana? Société sana tsy misy ny vola hoentina hananganana orinasa tsy misy ny fotoana mandeha, ny taona mandeha, ny fiainana miasarotra de hiandry société tsy misy hiasa ve vao hiasa reto diplôme reto. Hanaka mitady zavatra azahoana asa malaky de aizany hafarany any amin'ny examen police gendarme no azahoana asa malaky. Fa raha tsy zany de tsy misakafo no fa manavady aman-dranaky moa tsy avelona vady aman-dranaky, tsy manatsafidy zany izy fa any zay fandehan'ilay izy de any izy no sisa faraheriny nefa tsy safidin'ilay izy, tena tsy safidiny ny hanao resaka fitandrona filaminana, hanao polisy na hanao gendarme. Ohatran'izay koa ny mianatra medicine, aizany hôpitaly esainy eto Madagasikara tsy misy. Iandro dokotera retirety vo isy recrutement tsy ampy. De atao inona lay na infirmiera atao inona lay diplôme, hanika miafara any amin'ny fitandrona filaminana koa zafady no azahoana asa malaky, ampidiram-bola malaky, avitana mamelo tena sy avitana mamelona vady aman-janaka ho andreo zay efa mamelona vady aman-janaka. Ka hanika ny akamaroany reo mpitandro filaminana reo zany dia tsy safidiny lay asa, tsy io mihitsy ny safidiny, tsy io ny nofonofony, fa noho ny tsy fidiny de tsy maintsy miditra amin'io resaka io. Araky ny teneniko tao voalohany rehefa ny asa ataonao tianao sy safidinao de vitanao ara-dalàna, fa rehefa tsy safidinao io tsy io ny nofonofonao de jamais ho vitanao ara-dalàna atsaka sy andafana zany lay asa. Zany mahatonga atsika mampimetraky fanontaniana ina foana nataon'ny mpitandro filaminana be reto ohatra zay ny saiko ny miteny amitsika zany fa 10% raha hisy am'ireo mpitandro filaminana rehetra malagasy reo ro tena safidiny vocation no manana reny fitiavana hoe tia no safidiko anao mpitandro filaminana, tiako ty asa ty hanao adidy amin'ny fireneko za 10% raha hisy fa ny 90% tompoko de araky zay lazaiko zay. Ka miavaka foana zany miavaka foana lay 10% teneniko hoe tena safidiny lay asa, tena mifony lay asa, tena tiany lay asa, miavaka foana amin'ny asa taona. Raha me ohatra aho de lay colonel ray, colonel Faneva, zay tena tiatsika ny fomba fiasany, mety ny fomba fiasany satria tena anatin'ny fony, tena safidiny nanao mpitandro filaminana de io ny asany mampiaiky atsika era Madagasikara io. Ka eto aho de mba te hanafatra atsika zany te hasitona amin'ny saitsika amin'ny lafiny ray manokana efa niresaka colonel Faneva ihany zao mba miangava atsika re tompoko tsy dokadoka be any colonel Faneva. Tena mangava tsika tsy ekeko hoe afapo tsika, faly tsika amin'ny asa zay ataony fa engaviko tsika tsy dokadoka be satria inona no antony mahatonga na miteny an'izay. Araky ny lay teneniko zay hoe ny akamaroan'ny mpitandro filaminana de tsy safidiny nanaovan'ny mpitandro filaminana fa noho zay ka teneniko zay de manaraka an'izay ihany koa lay toetraina. De raha itsika zany dokadokany colonel fa misy aza hatramin'ny tena tokony izy mihitsy ny filoham-pirenena tena oka tena angaviana tsika tsy tena zany satria lasa hanina fahavalo izy ary tsy ho lavitra ny fahavalona fa ao anatin'ny mpitandro filaminana ihany no lasa fahavalona satria araky ny teneniko zay hoe hatramin'ny toetsaina
rehefa tsy tianao le asa tsy safidinao de hatramy toetrainao zany mankahala tonga mankahala ny olona manao le asa tsarany ka lasa hanapahavaly efa misy zany tsy foronoka akory efa misy zany mbola mpitandro filaminana ihany koa ro lasa nankahala sy lasa maniratsira tsy ho teneniko eto ka zay zany mba engavianatsika zay hoe satria misy ao anatin'ny mpitandro filaminana manana zay toetraina zay lasa mankahala reo manao ny asany tsara ao anatiny zay anatin'izay asa zay ka zay zany mba tiako ho haitsika zay raha zay tompoko no antony mahatonga atsika mametraka fanontaniana foana fa nahoana mpitandro filaminana be tsika tsy manana fahavalo avy any firenena hafa ka hoe occupena amin'ny sisy tany daholo polisy gendarme sy miaramila fa isy firenena anafika tsy misy zany hoe zany midahalo sy mijiolay amy ville no fahavalon'ny firenena nefa firy ny isan'ny mpitandro filaminana atsika tsy voafehy mandavataona lay fitandrona filaminana satria nohon' zay antony zay ka eto tsy haiko ho raisiny ialana tsiny so de ho raisinareo fankalana no fanambanina zavatra teneniko satria ny fomba fijeriko zay no ialana tsiny raha ohatra hoe diso fomba zay fijeriko zay fa amiko tsy diso zany fa tena zava-misy zany fa tsy hoe akory sanatria andeha hanao tsinotsinonareo mpitandro filaminana fa ny zavatra misy miresahana ka eto zany de sady mamoha ny toetrain'ny malagasy hoe zay no antony mahatonga ny hoe fahoana satria tsika mantsy manome tsiny foana mpitandro filaminana de tsy azotsika nefa lay antony lay izy zay no antony lay izy ka anjaratsika rehetra manamarina hoe marina ve zany zavatra teneniko zany sa tsy marina zay tokoa ve no mahatonga an'izay zavatra zay sa tsy zay ka ohatran'izay lesika amiko zany rehefa hanao recrutement ny fanjakana de tokony mba hisy ihany ny enquête de morale anaty fa tsy hoe zay afaka examen rehetra de fa lasa tokony hisy ihany enquête de morale hoe tena tianao marina ve ty asa mpitondra filaminana tsy mifidy io zavatra teneniko zany misy ana be grade agny amy général any misy an'izany antonontonony grade amy farany ambany grade misy an'izany teneniko zany daholo hoe tsy safidin'lay izy fa nohon' zay zavatra teneniko zay natonga azy ho lasa mpitandro filaminana ka rariny sy hitiny raha ohatra tsy mahazo vokatra tsara atsika na isy vokatra amy tsy tapitapy anatin'le resaka zay zany fanjaratsika mieritreritra fa zay zany mba ingaviko atsika fanjakana nareo fanjakana amreto recrutement mpitandro filaminana reto hoe mba tokony misy enquête de morale matanjaka ekeke mety misy misy ny enquête de morale ataonareo fa lay tena hoe fitiavana sy finiavana am'lay hoe tena tianao ve ty fa so de tsy fanana fa raha mbola zany foana zany mpitandro filaminana atsika hoe tsy safidy fa noho tsy fananana asa nanao mpitandro filaminana de tsy ahita vokatra tsara zany mihitsy tsika amy resaka fitandrona filaminana zay averiko farany ingaviko tsika mba tsy dokadoka loatra any colonel Faneva fa lasa hanimba anazy lay izy indrindra tsika misy miteny hoe tokony izy mihitsy ny filoham-pirenena mba tsaitsainareo ve ny conséquence zany any mahazo anazy rehefa raha ohatra zany no resatsika isan'andro eto fa aza simbaina le olona miasa tsara mangasitraka tompoko.